ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Luka toko 7 andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Luka toko 7 andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 2:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary noho nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe anaraka anao aho na aiza na aiza le anao. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboaolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa, manaraha aho. Fa io kosa izy, tompoko, aoka aloha andeha andevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ny maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka mitoriany fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy ny anankiray koa, tompoko, anaraka anao ihany aho, fa aoka aho aloha handeha hanao velomana any an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitana fangady tarihina ary mierika ka mendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Arak'izany ravana dia ny teny nataon'i Jesosy tamin'izy telo lahy izay nikasa hanaraka azy. No hitantsika eo amin'ny soramandry mamitina izao soratra masina izay niraisintsika izao, ary dia misy reto fahamarinana telo reto ry havana no tiako indray hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe tsy manana izay hipetrahany lohana ny zanak'olona, hoy Jesosy tamin'ilay lahy izay nikasa hanaraka azy. Tsy manana izay hipetrahany lohana ny zanak'olona, hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy izay nikasa hanaraka azy. Hitantsika moa izany amin'ny andininy 7:20 sy ny 9:20 raha verina vakiana dia hoe ary noho nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao taminy hoe anaraka anao aho na aiza na aiza le anao. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboaolo manandavaka, ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Eto ravana dia mahita fa rehefa nandeha Jesosy efa tena nalaza be, efa fantatry ny olona ny momba azy sy ny zavatra vitany sy ny fahefana ananany. Ka nisy ity lehilahy anankiray ity izay tonga nanantona azy dia niteny taminy hoe zaho izay anaraka anao naiza naiza le anao. Izany fomba fiteny izany dia tena ohatrany hoe maneho fa tena resy lahatra ity lehilahy ity. Ary tena misy etaeta mihitsy ao anatiny ao izany hoe hanaraka an' Jesosy izy. Naiza naiza hoe alehan'i Jesosy. Nefa rehefa mijery ny valitenin'i Jesosy ao anatin'ilay valiteny dia ohatry ny lasa saina ihany hoe angamba mety misy intérêt, mety misy fitadiavana tombontsoa ve, fa nahoana no navalin'i Jesosy izy manao hoe ny amboaolo, izany hoe reny alika dia reny dia manana lavaka mbola hipetrahany reny, manana trano reny. Ary ny voromanidina manana izay hipetrahany, fa za tsy manana na inona na inona, tsy manana dia asiako ny lohako ary ilay zanak'olona izay ambarana moa dia izy ihany no ambarany amin'izany. Tsy manana ozy izy na izay hipetrahany lohako ary, izany hoe tena vatoko boribory. Zay zany nazo ilazana an'i Jesosy Kristy. Jesosy zany tamin'ny fahavelomany dia tena tsy nanana hoe arena be zany, tsy nisy hoe materiel be nananany zany. Ka angamba nyity lehilahy ity zany nety eritreritra hoe raha manaraka an'i Jesosy izy dia tena hoe manana sécurité izy, milamina be amin'izay ny fiainany, tsy hiasa tsony izy, mihinana sy mitatitra, milamina be zany izy. Dia Jesosy hoe attention fa za tsy manana na inona na inona mihitsy, tsisy na inona na inona ty amiko, na trano inona za tsy manana na inona na inona ozy. Raha zavatra eto ambonin'ny tany tsy manana an'izany mihitsy fa mbola ny biby aza mbola manana mihoatra lavitra. Ka rehefa jerevanao moa ilay izy zany dia hoe nikasa anaraka an'i Jesosy, zany hoe tsy tafanaraka an'i Jesosy zany ity lehilahy ity. Tsy tafanaraka an'i Jesosy izy satria rehefa nampahafantarina azy zany hoe tsy manana na inona na inona Jesosy, nefa nisy tia anaraka an'i Jesosy dia hita ihany zany hoe misy intérêt ihany eo ambadika izy. Azo lazaina koa zany hoe materialista ihany koa zany ity lehilahy ity, le kristianina materialista. Inona ry havana no lesona azy tika tsoahana amin'izany? Tandremo ry havana fa tsy filan-javatra no anarahantsika an'Andriamanitra. Tandremo so tratran'io materialista io tsika, materialisme io tsika. Ka indraindray manko misy olona tokoa dia tena hoe
manatena mihitsy izy hoe rehefa miaraka am' Jesosy de milamina ny fianarana, milamina ny asa, salama tsara, milamina be daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ka rehefa entin' Jesosy anatina tsy fisiana fotsiny izy de raha vao olona materialista tonga de miala am' Jesosy satria tsy zakany io, ny zavatra tadiaviny de fiainana ka. Mieritreritra izy rehefa miaraka am' Jesosy de milamina be. Kinanjo rehefa tsy nilamina tokoa de zao lasa tsy tafanaraka an' Jesosy indray. Miala am' Jesosy Kristy. Ary be deaibe ny olona tsatra n'izany. Miala am' Jesosy raha vao tsy metimety ny fiainany. Rehefa nentin' Jesosy tany amin'ny fahantrana, nentina tany amin'ny aretina de lasa miala am' Jesosy mihitsy. Mivoadivoady eo ambonin'ny alitara hoe za naraka an'Andriamanitra na izao na izao. Eny fa na de mpanompon'Andriamanitra zay efa vita voatokana azy. Rehefa tena sendra ny aretina ny riavana de mbola be deaibe ny lasa mbola mitodika miala am' Jesosy, mandeha makany amin'ny fanompo-tsampy ihany ny olona sasany, miazakazaka mitady vonjy. Ary firifiry ny olona rehefa tojo fahafatesana. Tsy mety mivavaka intsony fa hoe za tsy mety amiko zao fa maninona n'izao ny ataon'Andriamanitra ny fiainako. Tsy mety amiko zao fitondran'Andriamanitra ny fiainako zao. Lasa miala am' Jesosy satria nahoana? Satria manatena zavatra, fanantenanjavatra no anarahana an'Andriamanitra. Fanantenanjavatra no anarahan'Andriamanitra ka rehefa tsy azo le izy satria tsisy na inona na inona ao am' Jesosy am'le zavatra eto ambonin'ny tany tadiaviny de lasa miala. Raha vao mbola tsy ny fiainana mandrakizay ny matimatesanao, raha mbola tsy zany ny antony anarahanao an' Jesosy, mbola ho tafiala am' Jesosy foana ihany ianao rehefa misy olana fotsiny ao am-piangonanao. Na am'izao fotoana zao moa sasany efa fahagagana sy mirakina eny zao ny tadiavin'ny olona. Anika mahatonga ny olona miazakazaka makany amin'ny fiangonana ety sy makany amin'ny fiangonana ery. Ary indray hono no misy an'izao, ary indray hono no misy an'izao, misy mpaminany lehibe indray hono ry miazakazaka mitady an'izany ny olona am'izao fotoana zao. Tsy fanantenanjavatra toy izany ry havana no anarahana an' Jesosy. Fa raha izany no mibahatoerana ao anatin'ny olona de mbola hiala am' Jesosy izy satria rehefa tsy mahita fakagana tsony izy ao am' Jesosy fa ary am' zavatra hafa indray misy manao fakagana de lasa hivadika ho any izy raha ohatra ka izany ny tena tadiaviny. Raha izany ny zavatra tena tadiaviny. Ilay zavatry ny tany ve mandalo daholo io. Raha izany no eritreretina. Ary zany na tonga an' Jesosy tena Jesosy zany tsy manisy intérêt am'izay resaka materiel zany mihitsiny. Tsy manana fiara izy, tsy nanana omby izy, tsy nanana ondry izy, tsy nanana osy na de ray ary. Fa tena tsy nisy olana taminy zany fa tena ny velona somatsara izy. Ary fampieritrereta ao antsika izany. Itsika zay ohatra ny mahatsiaro mihitsy hoe ory sy mijaly fa tsy mba manana fiara, tsy mba manana trano, tsy mba manana ny ty rehetrarehetra ty de metra tsy fiahoana. Jesosy koa tsy nanana na inona na inona nefa toy hoe zavy rangahy kristianina. Nefa de tsy mba manana an'izao a. Atsarovako mpanompon'Andriamanitra anankiray de miteny an'izany foana izy hoe izaka mahita embouteillage de hoe tomobile be deaibe reto rangahy de tsy mba manana na de anankiray araosy izy. Nefa za de olona manompo an'Andriamanitra sy manaraka an'Andriamanitra. Tsy fanantenanjavatra ry havana no anarahantsika an'Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe inona marina ny tena antony anarahanao an' Jesosy Kristy. So de sanatria mbola filankarena, filanjavatra eto am'ty zao tontolo zao ty fotsiny ihany. Mitaonanao ary havana am'ty an'io ty raha efa lavo tao anatin'izany ianao mibeba am'ty an'io ty satria misy olona tena tena antony an' Jesosy Kristy fa zany no mampiala azy am' Jesosy. Tsy mety aminy fa sao de ahantra ny fiainany, tsy mety aminy le tsy angalatra mihitsy, tsy mety aminy le zao satria matahotra izy sao de lasa le arenan'ty zao tontolo zao ty. Le fiainana eto am'ty zao tontolo zao ty no sakana. Tsy ahatonga antsika anaraka an'Andriamanitra ary sarotra io fa mangatany fanahy masina. Mangatany fanahy masina fa vitanao zany, vitanao no mirenoncer an'io arena rehetrarehetra io. Raha ohatra ka tena ny fanahy masina no mitoetra ao anatinao fa efa nisy lehilahy koa manko tany amin'ny soratra masina nataon'i Jesosy hoe am'dio ny fananao rehetra ozy de manaraha. De niala koa izy fa tsy vitany no mirenoncer, tsy vitany no mahafoy le arenan'ty zao tontolo zao ty. Ary raha mbola tsy mahafoy ny zavatra eto am'ty tany ty tsika de mbola tsy azo ekena ho mpianatry ny tompo. Niala maina le lehilahy satria materialista loatra izy hanaraka an' Jesosy. Ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa de izao hoe aoka ny maty andevina maty ao aminy fa ianao mitoriny filazany tsara. Ho Jesosy tamin'ilay lehilahy nantsony anaraka azy. Aoka ny maty handevina ny maty ao aminy fa ianao mitoriny filazany tsara. Ho Jesosy tamin'ilay lehilahy nantsony hanaraka azy. Hitantsika ndray zany amin'ny andininy fahasivy amby dimapolo ka hatramin'ny andininy fahenimpolo. Eto ndray tsika ravana de mahita lehilahy faharoa indray. Ity lehilahy ty indray hafakely satria i Jesosy mihitsy no niteny taminy hoe manaraha.
jesosy mihitsy miantso azy ary rehefa tena jerevanao le contexte de ohatrany hoe miantso azy mihitsy jesosy hoe manaraha andeha ho mpianatro andeha hitory ny filazantsarako ianao andeha anaraka de torio ny filazantsarako de izao anefa ny zava-misy namaly le rangah io nanome excuse izy zany ny excuseny de zao a ozy izy hoe andeha any ozy izy fa zao a aloha andevina ny raiko inona moa ty hoe andevina ny raiko ty raha ohatra ka am'izao fotoan'zao zany de ohatrany hoe tena zavatra normal be zany hoe andevina izy aloha de zay izy vo hanaraka an' jesosy ny fandevenana indray mandeha ao anatin'ny fiainana ny fanarahana an' jesosy isan'andro isan'andro de nefany a tsy nekeny jesosy le izy fo jesosy taminy hoe avelao ny maty andevina ny maty ao aminy ozy izy fa ianao a mandehana de mitoriny fanjakan'andriamanitra nydikany ao ka no maty andevina ny maty ao aminy de izao hoe avelao fa isy andevina foana ihany izy avelao fa isy andevina foana ihany ndrainao avelao fa tsy le maty hoe maty anankiray zany de le olona maty ara-panahy handevina le maty ara-nofo zay koa nydikany io avelao zany fa resaka faty zany ve no ataonao excuse na hoe zany ve no ataonao ho zava-dehibe le fandevenana ravana raha mitsika malagasy zany zao de ohatrany hoe adidy andehanao adidy ary adidy farany io adidy lehibe mihitsy zany na de aty ampitan-dranomasina azy ny olona rehefa misy faty any Madagasikara tena tonga de mividy bien eo de ajanona daholo rehetra de lasa aloha mandemandevina any Madagasikara zay le hoe faty ary amin'ny malagasy zany faty zany tena zava-dehibe mihitsy hoe hanao adidy farany ka eto zany de ty raha ty le adra hoe be adidy izy zany le adidy samihafa zany na tonga azy ho lasa tsy afaka nanaraka an' jesosy le adidy indray ny lasa prioriteany indray ny lasa ambony no le antso izay ny antsony jesosy azy hoe hitory ny filazantsara de zay ny tsy napety azy ary lasa fikasana fotsiny izy fa tsy afaka izy nanaraka an' jesosy satria iteo zany am'le soramandro hoe nikasy reo anaraka an' jesosy fa tsy lasa tsy tafavoaka satria mbola be adidy loatra inona ravana ny lesona tsika tsoahana avy am'zany tandremo ihany io adidididitsika io fa lasa mety ho sakana tsy anarahantsika ny tompo le izy amin'ny fotoana sasany ary tena be de be mihitsy ny olona ny be excuse mbola be raharaha loatra ndraindray moa rehefa misy le sangisangina ataon'ny tanora hoe rehefa natsona hono izy anaraka an' jesosy de mbola kely de mbola kely loatra avao tanora de hoe mbola vo tanora loatra tanora fanahy loatra efa mba le bebe indray de hoe mbola miasa aloha mbola hiasa aloha fa mbola mianatra avy mianatra vita indray fianarana de mbola hitady asa aloha vita indray de mbola hanambady aloha vita indray de mbola niteraka aloha vita indray de mbola hanao projet aloha le fantitra am'izay ty izy hoe tara loatra indray ozy izy efa tara loatra hoe fantitra loatra zany hoe mandra-pahafatin'ny olombelona de be adidy foana ny olombelona ary be excuse ny olombelona tandremo sao de le ankonanao ihany no lasa mahatonga anao tsy afaka mandeha mivavaka fikarakarana vady aman-janaka ny fikarakarana n'le ao atokantrano ny an'ny sasany mahatonga anazy tsy afaka mandeha makany amin'ny sampana any am-piangonana any intsony le ao atokantrano sy le adidy hoe za aloha mba hifantoka kely amin'ny ankonako indray aloha fa ny ankonako aloha zao ny antsonao koa aloha aza avelanao am'izao ny antso zay ny antsony ny tompo anao aza avelanao ny antso zay ny atony ny tompo anao raindray moa ny mpianatra sasany de hoe mbola mianatra mbola examen aloha zao pastera de tsy afaka manao katekomena tsy afaka manao an'izao tsy afaka mandeha mivavaka apetraka daholo zay rehetrrehetra an'Andriamanitra fa lasa le fianarana le adidy ao any amin'ny fianarana le asa izany indray ny lasa ataontsika priorité de tsy mety zany ary moa zany ve natonga Jesosy teny hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana fa hanampo anareo zany rehetrarehetra zany katsao aloha repeterany ery avana zavatra tena rehefa natson'ny tompo ane izy de tena nanana ny vady aman-jana mipetera satria nisy fotoana hoe namanginy rafoza mipeterana rary voan'ny tazo ry zareo taty aoriana nisy fotoana nanana vady aman-jana ka ne petera ary nisy koa teo ale trondro be fantatro petera tsara mihitsy ny valeur an'io trondro io ary hitany daholo hoe tsy aisy ny tonga de mandray an'ireo trondro reo sao ry anina sy rianina fa nadabony teo daholo le izy navelany teo daholo le izy
lasa izy nanaraka an' jesosy ary tena misy ry havana ny olona zay antson'andriamanitra anao ny asany tena antso mihitsy miantefa amin'ny ary fanontany tsara mihitsy hoe misy antso any atao anatiko ato hoe ny ompitandrina misy antso atao anatiko ato ny diakona misy antso atao anatiko ato noho izao fa de tena resaka le fiahina le fiainana eto ambon'ny tany fotsiny hoe zanako mbola kely ny vadiko manao an'izao zahay mbola be debe ny andraikitray ao amin'ny vatra ao amin'ny tsenanay ao tsy vitako le ohatrao aleoko tsy manao tozay manao nefa tsy ahavita kory sy ny toy izany lasa ary amin'izao fotoana zao ary mampalahelo ny zava-misy anivon'ny fiangonana lasa ohatra ny lamody indray zao le mametra-pialana hoe aloha mba akapozy kely ijanona kely indray aloha am'ty adidy sy andraikitra ty fa ikarakara kely n'izao na ikarakara kely n'ity na hanamboatra kely n'ity ataotsika tsy lahara-pahamena ny antsony tompo fa any am'le adidy samihafa indray no lasa mandeha aloka eto aravana de te hametraka izao fanontany izao ho amiko sy ho aminao hoe tena zava-dehibe aminao misy zava-dehibe ve akoatra ny antso izay ny antson'ny tompo anao eo amin'ny fiainanao ka indraindray mety ho lasa manakana mihitsy aza tsy ahavitanao ny asa fanompona zay itson'ny tompo anao mitaonanao ary avana amin'ity an'io ty tena hibebaka fa te hanaraka ny tompony atsika io e fa voasakatsaka n'izao fiainan'izao foana voatsakatsaka ny aktivité sy ny anatra amin'izao fiainan'izao foana de lasa mahita programa ale foana de tsy mivavaka tsony ry havana tena te hitaonanao amin'ty an'io ty a tena hoe ametraka ny zavatra rehetrarehetra any mihitsy aloha fozana hoe tompo ny antsonao ny lehibe indrindra eo amin'ny fiainako de le antso amin'ny fitoriana ny fanjakanao zany lahara-pahamehana ihany koa eo amin'ny fiainantsika ary tsy vita zany raha tsy ny fanay masina no angatantsika ny meherentsika tanterahantsika an'izany fa raha amin'ny herin'ny tenantsika de mbola mame lahara-pahamehana leto ambonin'ny tany sy ny nofo foana ihanytsika de le fanaovana didy samihafa io ny famarinana farany zay hitantsika koa nefa ravana de izao hoe tsy misy olona ao jesosy mitana angady tariana ka mendrika ho amin'ny fanjakan'andriamanitra hoy izy tamin'ilay lehilahy ty anaraka azy tsy misy olona mitana angady tariana ka hierika ka mendrika ny fanjakan'andriamanitra ho jesosy tamin'ilay lehilahy ty anaraka azy tatsika izany eo amin'ny andin'ny faraky ambenimpolo sy ny faharoa ambenimpolo raha verina vakina de ozy manao hoe ary ny anakiraiky io tompoko anaraka anao ihany aho fa aoka ao aloha andeha anao velomany ao an-tranoko fa ho jesosy taminy tsy misy olona mitana fangady tariana ary mierika ka mendrika ho amin'ny fanjakan'andriamanitra etsika ravana de mahita fa lehilahy fahatelo indray izy ty mangetahita ty anaraka an' jesosy koa izy ary izy tena ny teny mihitsy ohatra le lehilahy voalohany ihany izy zany hoe za ozy ty anaraka anao za anaraka anao ozy izy fa aoka aloha izy anao velomany any an-tranoko raha maha olombelona aloha ry havana de ohatrany hoe inona moa ny ratsy am'izany ngakosa moa zany miola le nga moa zany de tena hoe zavatra tena hoe ohatrany hoe exigente loatra masika loatra ve sa radical loatra kosa jesosy kristy e extrême loatra le ataony fa olona anao veloma kosa ve de tsy azo ekena fa nefa zao jesosy mijery le toepo tsy de le feza teny loatra fa tena any amin'ny toepony olona mihitsy ka io le hoe andeha aloha anao veloma io a de mitovy io zany ny ohatra nataony jesosy amin'izy hoe ianao izy izy mitana angady mitana fitaovam-piasana de sady miasa anao de mitodika foana anao isaky ny angady de mitodika foana zany hoe mbola misy zavatra ohatrany hoe mbola miazona anao zany anyarina any ary tele mitodika anao veloma ty de ohatran'io mihitsy nataontsika rehefa manao veloma zany ny azahoantsika tareo fa misy olona manao veloma reny de mandeha de mitodika kely de mandeha de mitodika kely iny le mitodika kely iny midika hoe firaiketam-po iny mbola misy zavatra zany tena mbola tena hoe tiny ary io le antsona hoe ity olona zany resaka le olona be sentiment be fihetsepo indray zany ty olona ity ka de mitodika izy a mbola teanao veloma izy e mbola zay ko aloha zany ny zava-dehibe aminy mbola tena matanjaka be ao anatiny a le fitiavana an'le olona manodidina azy mihoatra noho ny fitiavana an' jesosy de mbola misy zavatra mbola miazona azy ao mbola misy zavatra mbola mitazona azy ao ka zay no nahatonga anazy koa rehefa jerevanao zany le tantara te tsy lany matsa koa izy betsaka zany le te anaraka an' jesosy fa tsisy mahafenofepetra ny betsaka inona moa no lesonazontsika tsoarina avy am'izany
mbola reo olona reo ihany ane avana amin'ny akapobeniny mbola toetra iainantsika mbola reo ihany ny olombelona tsy miova mihitsy ny olombelona fa mbola ohatrany io le resaka fihetsepo mbola misy zavatra mbola miazona ny fon'ny olona ary moa tsy zany ve na tonga ilay lota ho lasa vongatsira rehefa hoe nyravana Sodoma sy Gomora tena ho ravana dia aza mitodika mihitsy io mbola mitoditodika makany amin'ny lasa io mbola misy alahelo manko mbola misy fireketam-po amin'le Sodoma sy Gomora hoe potika le anahy zao mbola misy alahelo dia mbola mitodika vao nitodika tonga dia lasa mivadika vongatsira maty nivadika vongatsira teo izy dia tahaka an'izany koa tena mbola be dia be ny olona mbola voatazony hoe za rery pastera te hivavaka fa za tsy mahafoy an'le revirevy tena mbola tsy foko mihitsy le famadiana za tena mbola tsy foy an'le manao mandindisy le manao akanjo foy mihitsy osy ny sasany zay le olana ka te anaraka an'Andriamanitra ny fa tsy mahafoy an'le fanao zao tontolo zao mbola mierika makany amin'izany mbola any ny fony mbola misy fireketam-po amin'ny zavatra ohatran'izany ary ty hoe mitodika makaiza moa izy io makany amin'ny lasany io e indraindray tsika mbola misy zavatra tany amin'ny lasa tany mbola titsitra hiverenana ka mbola te ho any amin'ny lasa tany ihany mbola te hikidikidika ny any amin'ny passé tany ihany dia zany no mahatonga ny olona maro tsy lany maty sa afaka anaraka an'i Jesosy Kristy mbola te hitodika ho any amin'ny passé ihany izy mbola misy zavatra tany amin'ny lasa tany mbola te diaviny mbola ho atao ihany eo le hoe maminy etsy fineroa raha vao ny sentiment ravana mandeha aloha raha vao ny fihetsepo ny mandeha aloha dia tsy misy sitrapon'Andriamanitra vanina zany tsy tafavoaka mihitsy raha vao ny fihetseponao no mandeha aloha fa rehefa manaraka an' Jesosy ianao apirimina mihitsy ny fihetseponao apirimina mihitsy ny zany fa hoe zao zany ny sitrapon'i Jesosy Kristy zay zany ny sitrapon'i Jesosy dia izay no arahana indraindray zao misy olona sasany miteny hoe ka za ve zany dia tsy mba anana olon-tiana za ve zany dia tsy mba hiaraka amin'ny olona mba hanao an'zao dia lasa ohatrany hoe tsy ekeny zany hoe te hanao an'izany izy zany nefany ohatra zany hoe efa tsy tokony hanao an'izany izy satria asa mety efa manambady izy ka zoako any hoe mba mitiany olo io satria mba tena mifankaty be zay fa nivadiko tsy te tena tiako sy ny ohatran'izany ka io ry havana tsy maintsy misafidy ianao rehefa te hanaraka an' Jesosy dia aza mitoditodika makany amin'ny zavatra ohatran'izany tsony te jerevina ny fiainan'i Jesosy ny tsy mba nanao an'izany hoe fitiavana zany be dia be ny apôstôly na ry Paoly tsy mba niditra tamin'izany fa dia tena hoe nandeha fotsiny nefa vitany tsara ihany ny fiainana nanana fiadanana sy fifaliana ihany izy fa tsy hoe rehefa tsy manao an'izany fitiavana zany dia tena tsy isy fifaliana mihitsy mahay tsika mampiony tena amin'izany fa indraindray misy olona efa firy taona dia maty vady dia mbola tsy mionina ihany fa tsy manaiky io rano mihitsy dia mbola tsy maintsy hitady an'izany foana ihany amin'ity an'io ty ry havana tena mila mijeritsika makaiza marina moa ny fotsika io miraikitra amin'inona sao dia mbola miraikitra amin'izao fiainan'izao ny fotsika sao dia mbola mamitsika ihany zao zavatra ny tany zao ka mbola mitoditodika foana mandeha makany amin'ireny zavatra samy hafa ireny indraindray mbola mety le fanao taloha mihitsy mbola mitoditodika ihany mavo zany zao ny ririnina zany mbola mitoditodika makany amin'ny famadian-drazana mbola mandeha sady manaraka ny tompony nefa mbola sady manao ny fomba zao tontolo zao ihany koa etsy ambadika ety mbola te hiverina dia tsy mety tsy lany match tonga dia disqualifié koa zany ty candidat numéro 3 ty reo candidat anaky telo reo zany dia samy te hanaraka an' Jesosy daholo fa rehefa tena jereva anao ny toe-pony dia tsy mety daholo ka ny fanontaniana mipetraka amikosi aminao ry havana dia izao hoe aiza ho aizy tsika eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra zany inona ny mbola zavatra tena mamy ny fonao indraindray na dia io réseaux sociaux io ary dia lasa mety tena hoe ho lasa zava-dehibe io ka tsy hafanao tena manaraka an'Andriamanitra amin'ity an'io ty ravana te hitonanao mihitsy aza vela izy zavatra hiazonanao zany fa ny zava-dehibe indrindra dia ny lanitra aza misy atakalo an'izany fiainana mandrakizay zany aza misy atakalo amin'izany lanitra zany fa ozy ianao hoe ninninona dia tsisy atakaloko ny mandrakizay ary zay natonga tsy hoe tsy mendrika ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha ohatra ka mbola mametraka an'izany zavatra zany ho ambony noho ny fanjakan'Andriamanitra le olona tsy mendrika ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy mbola manambany ny fanjakan'Andriamanitra raha toka mihevitra hoe ty zavatra ty ny mbola lehibe sy tsara mihoatra noho ny fanjakan'Andriamanitra dia angatao ny fanahy masina hanome hery anao ahafahanao manaiky tanteraka hoe Jesosy tena manaika
tsy hitodika intsony fa tena hanaraka anao hibanjina ny fanjakan'Andriamanitra ao aminao tsisy ataoko mahazona ny zavatra rehetraeto angatao ny fanahy masina hiazona anao fa tsy vitanao raha amin'ny herin'ny tenanao zany raha fitinina riavana zany zay voritra voalaza teo dia hitantsika teo voalohany fa tsy manana izay hipetrahany lohana ny zanak'olona ho Jesosy tamin'ilay lehilahy izay nikasa hanaraka azy tsy fanantenany zavatra riavana nanao terahantsika an'Andriamanitra fa raha resaka hoe materiel na hoe zavatra ny tany dia diso fanantenany ianao diso adresy ianao fa tsy ao amin'i Jesosy Kristy no hitadiavana an'izany hoe zavatra ny tany ny tena narahana azy fiainana mandrakizay no antony anarahantsika an'Andriamanitra fa tsy rendrarendra an'izao fiainana izao ny faharoa dia izao aoka ny maty andevina ny maty eo aminy fa ianao mitoriny filazany tsara hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy nantsony anaraka azy ny antsonao izay antsony Jesosy Kristy anao aza be excuse re raha anisan'izay nijanona ianao amin'izao fotoana izao nisan'izay efa malaindaina ianao miverena amin'ny antsonao Andriamanitra fa aza be excuse ohatran'io anao ny olombelona ny afaka anaovana excuse dia nga izy moa afaka ninona anao ohatrany hoe za pastera tsy afaka za ry président tsy afaka za ianao indray lasa masika ao anatin'izy hoe za ndray raha tenitenenina dia ataoko mahita mihitsy fa eo anatrehan'Andriamanitra tsisy ninina azonao tenenina amin'izany fa ny excusenao miraraka tsy azonao raisina mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra tandremo sao dia mba te hanaraka ny tompo ihany nefa be excuse dia tsy lany matsy ary ny farany tsy misy olona mitanangady tarihinao sy ka mierika ka mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ho Jesosy tamin'ilay lehilahy te hanaraka azy aza mierikerika ry havana aza mierikeritra any amin'ny lasanao antsony aza mijery izay fahalotonao tany amin'ny lasa tantsony aza miverina amin'ny zavatra izay efa nahalavo anao aza mitoditodika any amin'ny faharatsiana sy any amin'ny zavatra ny tany zany fa tena efa novain'Andriamanitra ianao efa nataony tonga olom-baovao ianao mifantoha any amin'ilay mandrakizay any amin'ilay fanjakan'Andriamanitra fa izany no takian'Andriamanitra amintsika ho an'Andriamanitra ray rano ny voninahitra amen